mikatona ny mpirontain'olona manjakana manerana anosy mbola avery ataona zany fa manomboka androany zany a dia mikatona ny birontain'olona manjakana manerana anosy ary tsisy na service minimum na dia kely azy tsisy faharoa manaraka zany angambany zavatra azoko lazainy aminareo eto a tsy zovina amitsy angambany nareo mpanao gazety a fa minomino maro fa efa nisy a fotoana nalavanay point de presse tamin'ity toerana ty angamba fa teto toerana koa nareo tamin'izany a tsy tantara lava be aho zany a amin'izay zavatra misy a fa efa navoakanay amin'ny gazety izy ireny le communiqué navoakanay reny a dia ny antony zany a itokonanay manomboka amin'izao fotoana zao zany a nisy tohin'ireny zavatra reny a ny fiarovanay ny zavatra ara-dalàna izay ezaka efa vitany mpiasa ny tahirim-bolam-panjakana amin'ity tahirim-bolam-panjakana ty zany a tsy tianay hiraraka tsy tianay zany a andravaravana an'ireny zavatra reny a na ho vita hoe momonoka foana dia tsy maintsy mijoro zany zay mpiasa ny tahirim-bolam-panjakana zany a hiaro an'izany rehetrarehetra zany ka nisy tantanana ny volam-bahoaka indrindrandrindra ny fanaovana ny gaboraraka zany dia tsy ekena intsony satria ny fanaovana ny rapadangoa ny volam-panjakana zay tetehiny sasany ho atao dia tsy ekena izy rehefa nanomboka nisy ny gaboraraka hatramin'izay a dia nisy fandaminana napetraka ny trésor mba fiarovana ny fananam-bahoaka tsy handeha amin'izany gaboraraka zany efa nisy lalàna tapaka tany amin'ny assemblée nationale populaire efa naeken'ny président naeken'ny ACC zany lalàna mba ho fiarovana ny fananam-bahoaka tsy atao gaboraraka zany ary io lalàna tapaka io hifiarovana ny gaboraraka tsy hanetsony io a sao mahatonga an'ilay olana ary iza anisy ny atodona molavola mba ho fiarovana zany fananam-bahoaka tsy atao gaboraraka zany anarina anankiray ny fantatry ny mpiasa ny trésor rehetra manerina Madagasikara Orlando Robmanana no anarana satria ve izy amin'izao miaro ny fananam-bahoaka tsy atao gaboraraka dia esolona amin'ny toerana tsy ekenay zany to sotra ny valiten'ny mpiasa ny trésor ray saina ray aina ny mpiasa ny trésor rehetra tsy mankala na iza na izy izahay fa raha ny amin'ity androany ity kosa aloha zavatra ambaranay aminareo dia zao tsy ekenay migaboraraka amin'ny fananam-bahoaka ary tsy misy afa-tsolona anankiray azonay antoka efa teo niasa tamin'izany nanao ny entso zavatra tamin'izany hitan'ny mpiasa ny trésor rehetra hitan'ny olona rehetra Orlando Robmanana noho izany a fangatanay dia sotra averinao amin'ny toerana zany olona zany fa tena miaro ny fananam-bahoaka ao anatin'ireo vinanakidimy napetrany averiko amintsika nanankiray aloha dia hoe fiarovana ny volam-bahoaka misy fandaminana be deabe fiarovana amin'ny volam-bahoaka ny faharoa fanatsarana ny afampiasam-bahoaka rehetra manday ny volana na ny perception na ty amin'ny trésor ny fahatelo a ny fanatsarana ny fiainan'ny mpiasa ny fahaefatra fantatsika voalaza amin'ireny aina manjay rehetrarehetra reny anankiray amin'ireny a ny fampanaran-dalàna ny fitantanam-bolam-bahoaka ary ao anatin'izany a tonkatrika an'izany rehetra zany a Orlando Robmanana noho izany tompo ny fangatahany rehetra mahatonga anay ray saina amin'izao fotoana izao a sotra resaka fiarovana fananam-bahoaka mba tsy handeha gaboraraka averenao amin'ny toerana Orlando Robmanana